Isan'ny tanjona lehibe ao anatin'ilay andian'ny faharoa amin'ilay tetika sapapri andian'ny faharoa ny fampitomboana ny vokabary ho an'ny Madagasikara, ny vary rahateo izay foto-sakafo ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Amin'ny ankabehany zany dia ny JICA no mamatsy vola ity tetikasa ity, tsy manao ambanin-javatra izany tetikasa izany ny JICA satria dia mahatsapy izy ireo fa aina ho an'ny malagasy ny vary amin'ny ankabehany. Mametraka tanjona ampiakatra ny vokabary hatramin'ny 2 taona isan-taona isaky ny hektara mandritra ny 5 taona ny tetika sapapri andian'ny faharoa izay nanomboka tamin'ny taona 2024 ity. Andrano ny arandinika ny komity mpitantana ny tetikasa niarahana tamin'ny ministera anivon'ny fiadidinan'ny repoblika amin'ny sahanan'ny fambolena sy ny fiompiana ary koa ny tetikasa japonais JICA izay mamatsy vola ity programa ity. Ny fampifanana tantsaha vizana bebe koa amin'ity andian'ny faharoa ny tetikasa sapapri ity, faritra araky amby folo eto Madagasikara no voasahan'ny tetikasa. Tanjona dia ny hoe tokony miakatra farafahakeliny 2 taona isaky ny hektara. Ohatra omena zany raha hoe 3 taona izy teo aloha dia lasa 4 taona. Dia zay dia tratraka nefa ny amin'ny ankapobeny dia natratra tany amin'ny 1 taona isaky ny hektara ny vokabary en moyenne zany tamin'ny salanisy hahazo tamin'ireo toerana izay niasan'ny papri 1. Nahitana vokatra tsara ny amin'ny andiany voalohany amin'ny tetikasa sapapri saingy vitsy ny faritra voasahany amin'ity indray mitoraka ity dia very namokatra vary hatramin'ny 5 taona isan-taona Madagasikara amin'ny taona 13 sy 20 vinavinaina hatramin'ny $7 kosa ny famatsim-bola entin'ny fikambanana JICA amin'ny fanatanterahana ity tetikasa iarahana amin'ny fanjakana malagasy. Eo amin'izay fanatsarany tontolo ambanivohitra izay ihany dia noraisin'Andriamatoa Narsona Fidimanana ministry fambolena sy fiompiana Vonjimaiky no sady ministra eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika amin'ny sahan'ny tetikasa amin'ny filoha sy ny fanajanana ny tany ary ny fampitaovana ny delegasiona ny banky iraisam-pirenena ny alatsinainy teo. Fiaonana izay namariparitana ny tetikasa sahan'ny ity mpamatsy vola ity amin'ny fampandrosoana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Ahoana ny fomba ahafahantsika mamelatra an'izany, ahoana ny fomba mametraka an'izany mba ho hivadika zavatra tsara izay potentialité nanantsika izay. Zay ny resahana vitsivitsy maromaro tamin'ny zareo teo ary betsaka an'ireo vola vatsiany zareo amin'izao fotoana zao rehefa mandeha any amin'ny assemblée any zao na resaka KZF na resaka PUJAP eo amin'ny $50 millions, eo amin'ny $60 millions maromaro ivoaka tsy ela ho ratifentsika amin'ny assemblée nationale dia avy eo lasa amin'izay ny asantsika. Mahatratratra amin'ny $30 amerikanina famatsim-bola entin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ireo tetikasa maro samihafa toy ny KZF izay misahana koa ny fanatsarana fananantany na ny PURSAPS sy ny PNBVPI.